saina ny fombo fanainy ao voninanao vao asa tsara dia nibaikinao Jesosy mandeha ireo filazantsara dia miorenao akonaitsaray amin'anaran'i Jesosy raika manifanakiray. Amen. Riavanalalo ny tompo dia aminareo mampakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy mamonjy. Amen. Ataovy ao amin'ny remo ny Korintiana voalohany ka fahadim-biny folo dia andimy voalohany ka fahadim-biny folo ao anatin'izany ireo tanan'olobe amin'ny alalan'ny sira izay vetesiny reto izany tsy reto. Korintiana voalohany ka fahadim-biny folo andimy voalohany ka fahadim-biny fahadim-biny folo. Rehefa mamaky mandintsora masokisika dia misy fantanina tokony tonga ho atsaitsika hoe inona ny zavatra nitranga ka mahatonga nio andintsora masokio reo ambany masotsika. Tamin'ny Korinto tamin'ny fotoana indrindra tamin'izay nanorangana amin'ny teny voalohany dia misy mpanganjavatra anankiray izay mampisara-bazana ny kristiana na ny fiangonana hoe zaho any Paoly, zaho any Apôlôsy, dia tsaratsara kely teo dia misy tonga izay ny Kristy. Atitika no mihirana hoe tsy misy na ny Paoly na ny Kefasy na ny Apôlôsy na ny Kristy fa raha marina ny fiangonana isika kely dia ny Kristy. Zarazaraina mahagazy. Atitika no mihirana fampianarana hoe karaha Kristy asika. Fitondrantena manao ahoana no takin'izany. Raha Kristy asika, fiarahamona manao ahoana no takin'izany mahany Kristy asika. Raha Kristy asika, fiarahamivavaka manao ahoana no takin'izany mahany Kristy asika. Ary raha Kristy asika, filaminana manao ahoana no tokony hita ao anatin'ny fiarahamonina izany any Kristy izany. Ary anankiray amin'izany vantely izany ity fahadim-biny folo eo ambany masosika. Misy fahamarinana anankiroa lehibe tiana mitaina ao anatin'izy io dia mahazava lehibe filazantsara izay nitoreny-po dia filazantsara ny Jesosy Kristy. Ary aseho mazava ao anatin'izany io zavatra anankiroa reny. Io filazantsara io no fototry ny famonjenan'ny olona. Io filazantsara io manina tsara izy teo malavitra ny tsara izy. Io filazantsara io no fototry ny famonjenan'ny olona. Ary anankiray faharoa dia izao, io filazantsara io no andraisan'ny olona ny fahasoavana azy. Io filazantsara io manina ny faharoa izy teo. Io filazantsara io no fototry ny famonjenan'ny olona. Ary io filazantsara no andraisan'ny olona fahasoavana azy. Ajerena voalohany hoe amin'izao hoe ny famonjena izay teneniny Paoly rehefa nianatra ka namaky tsara sika teo dia izao no teneny hoe izao ny andiny voalohany sy fa ampafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo, ny filazantsara izay niraisinareo, ny filazantsara izay niorenanareo. Dia ahoana moa dia andiny faharoa izay amonjena nareo. Io ilay izy. Famonjena teneniny Paoly dia fa fandraisana ny famelan-keloka hiatonga ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra fa arakaraky ny fandraisana ao amin'Andriamanitra no ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra ka hiderana ao amin'Andriamanitra ary azonao mametraka ny fiainana eo anaty ianao. Ary io no alatsanana ianao mametraka ny fiainana eo am-pianan'Andriamanitra. Io no alatsanana. Fa rehefa voarainy olona tsara ny filazantsara dia rainy Andriamanitra. Rehefa voarainy olona tsara ny filazantsara miomana ny amin'ny fiavian'ny tompony io. Rehefa voarainy olona tsara ny filazantsara miomana ny amin'ny fiavian'ny tompony io. Ary ny filazantsara io dia voarainy olona tsara ny filazantsara miomana ny amin'ny fiavian'ny tompony io.
Pagdidikus kung kami kailangan fiel o pinaglalaan ng Diyos. Ang sa amin sikap niya ang hilang kita dito. Diretso rasa natin. Hidden sa saya siya. Ang differenzo kira sa kanyang siya. Kung kasi kita sa iyas. Na iya awan saya sa at gusto lang iya awan saya at may iya gusto na iya kanyang taraso. Ya kasus kita tahu zaman David disini hamarau panfila bangsa berfutun fungsi kalian. Baik sahaja mampu nak kena lima. Baik sahaja mampu jangan fail dalam kena lima. Hari aku mampu dan akan lagi. Sampai Yesus. Yesus berkata.
Maruku
miomana mandrakarivy ny amin'ny fiaviany tompo ary indrindra temperan'Andriamanitra fa zao fa rehefa raisinao ny filazantsara io zay politina aminao io no andraisinao ny fahasoavan'Andriamanitra mba hivelo tsara ny zavatra ohatran'eto iavana hoe tahaka ny nahalalana ny olona anankiray nahazo ny Paoly raha vo teneny zaratsika Paoly miofotrofotra ny olona rehetra satria ny ahafantarany olona Paoly hametsika fiangonana hametsika ny tontolo fivavahana hametsika ny Kristy zany nahalalany olona Paoly ary miain'ireny zany ahafantarany olona izy faketry natsoan'Andriamanitra ka nabezao zay farany zay biby tehitika da toa tsy tonga volana fa nataony sitraka ny fahasoavana atanjy zany ny misonzo tenin'Andriamanitra zao anao iaho ianao zay mandray ny filazantsara mba teniny tompo miova fo tahaka ny Paoly koa andray fahasoavan'Andriamanitra koa ianao hitory ny fitiavan'Andriamanitra koa ianao ka zay nahalalany olona teo aloha ka nisy tsy fahatanterahana faharatsiana zay negativa rehetra ain'Andriamanitra mamarika azany ho Kristy azany miandery saroka toky matsy zava-dehibe antsika iavana dia rehefa anafolo reto rehefa raisinao ny filazantsara dia tsy sitraka ny fahasoavan'Andriamanitra ianao indrindra rehefa manaiky avaotsy n'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny fandraisanao amin'ny Jesosy hitoerana tompo midina tonantoka ianao ary indrindra amin'ny alalan'izay tsy fieritreretanao hevitra na limbona na limbona zavatra tsara rehefa mandray ny filazantsara amin'ny tokony androsoana ary indrindra rehefa hoe manana filazantsara dia sainy ny manombotra ny vitesy marsabera dia mafiaina famposorana tateolona mandray ny filazantsara ateotirizany dia ny mitsaraka continue vitesy ndraiky zanak'Andriamanitra priavaka mampita miaraka amintsika raiso tsiso ary eo soatra eo amin'ny fampikon'Andriamanitra vetesy
Thank you.